Assurance AVA tsinjovidian'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Arivan'ny sabotsy fa 17 volana May 17 wakatoko ny Fetin'Ny manaritra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy ary de manasanao mpanajany zay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany arak'izay mahandro ny Fetin'Ny amin'ny rahampitso zay de ibantoerana kokoa zany ny vaovao sy ny samy hafa manodidina ity Fetin'Ny ity. Ankoatran'izay hoentina amintsika ihany koa ny sehatry ny fampianarana eo amin'ny lafiny sosialy zay hoentina amintsika ihany koa ny fiatrehan'ireo mpino-silamo ny ray volan'ny Ramadany manandany zany ho an'ny mpino-silamo ny makasika ny Fetin'Ny aloha zany hoentsika misantatra ny fampalalam-baovao. Nifanitsa-kitro ny mpiantsena teny Analakely sy Beoririka ny manodidina azy ihany koa de saika nahitana olona mifanaretsaka avokoa samy manomana ny andron'ny rahampitso izy ireo ny hitovizana aloha zany de ny fividianana fanomezana tsara nefa ny manamarika fa tsy voatery ny fanomezana hita maso ihany ny zava-dehibe fa ny fitiavana indrindra satria de ararotina ihany ny mahaiontra ny mpianakaviana arahantsika ity sarity. Asabotsy fa 17 volana May iray andro melony ny Fetin'Ny fenolona ny toerana rehetra indrindra fa mitsena teto andrenivohitra tahaka ny tazana tetsy Analakely sy ny manodidina. Manandanja andreny kararony loatra raha manokana andro akasitrahana noho ny fikelezany aina sy iarabana azy. Fanehoana fa ireny nahitana maso tsy maintsy ajaina foana izay fotoana izay. Ireny afa ihany dia mba mila fanomezana zavatra izy. Maro tokoa ireo ray mpianakaviana no nanomana zavatra atolotra ho an'ireny. Izao fotoana izao ny Fetin'Ny tsy maintsy fotoana tsy maintsy andalovana ihany dia atao izay mamety eo amin'ny rehetrarehetra. Isan'ny nandeha tamin'ity Fetin'Ny ity ny famonosana kadô entina naovana surprise-n'ireny izay fanomezana atolotra azy manomboka amin'ny 10 ariary izany ka hatramin'ny 7 ariary raha nambaran'ny mpivarotra ny famonosana ny iray. Karangeda be io zao karantsaiko nanaovana aliny kely ny kely 5 000. Fanareo isaky ny fety sao isaky ny inona no manao an'ity azy ity? Manao foana isan'andro fa rehefa mba fety rehetra benidiny ity izay. Nitondra 7 volana na lehibe ny taiza ny kolokolo nyreny rariny loatra ny fankasitrahana ho azy sy ny fanolorana teny mamo azy. Afatra ho an'ny reny rehetra. Teny mamy, fanomezana, tambitamby, fikarakarana, fanajana, afaka nehoana fitiavana neny avokoa izany rehetra izany.